fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Henri Nirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra. Miaraba tompoko Pasteur Isidore Henri Nirina avy ao amin'ny fiangonana fanany voninahitra faly mandroso ao anatin'ny tokantrano misy anao amin'ity alla ity manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy raha amin'ny ainao manjery maro samihafa ianao mahita an'ity fandarana ity toy ny Facebook toy ny YouTube dia hotononona aminao hatrany ny fiadanan'ny tompo tsy diso anjara ianao manaraka an'izao fandarana izao tain'Andriamanitra sika tompoko ivavaka tsika alohan'izany rehetra zany raha eo mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fafako hitondran'ny teninao indray androany alina na atoandro na marainy ahitany an'izao fandarana izao manonona ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izay rehetra manre na mahita izao fahita lavitra izao amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny fanainao masina tompo apiely ny teninao manerana ny vazan-tany efatra ary anomeny olona tsirairay avy fahazahoana ny hevitry ny teninao ka anova azy eny ny teninao zay voarainy amindra toerana azy hiala eo amin'ny fahaterena ho eo amin'ny malalaka ary ny matavy indrindra no arosonao eo amin'ny latabany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta amen. Voalohany indrindra faly ny tenako Pasteur Isidore Henri Nirina sy ny fiangonana fanany voninahitra zay tarihiko manolotra atsika eto Mahajanga fotoam-pivavahana lehibe amin'ny asabotsy zao atao etsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahajanga na gymnase couvert akaiky ny lycée Philibert Tsiranana fotoana tena lehibe izy io amonjena ireo olona tsy mbola nanantona an'Andriamanitra indrindra fa ny zavatra ho atao ao dia vavaka fanafana mahery vaika arahana afin'Andriamanitra tsy hita maso nefa mandoro amotehana ny fanay ny famisaviana na ny hery ny famisaviana eto dia manasatsika tsirairay avy indrindra fa isika zay fa mpanaraka n'ity fandarana ity foana hatram'izay izay nipiasa hoe indray andro any mbola anantona an'io fiangonana io indray andro any mbola anantona an'io pasteur io ary tsy vitsy amintsika amin'izao fotoan'izao manana ny numéro ako any amin'ny répertoire anao izay efa nieritreretinao hoe indray andro any mbola iantso an'ity numéro ty nefa hatramin'izao ianao sady mbola tsy niantsony mbola tsy nanantona tompontsoa manokana ho anao ity fotoana lehibe ity tsy amin'ny maison de la culture amin'ny asabotsy izao fa etsy amin'ny kianja amin'ny tafony Mahajanga gymnase couvert asabotsy izy io manomboka amin'ny 8 maraina fotoana lehibe anasako anareo mianakavy ao anatin'ny tokantrano anasako anareo mivady nareo printempo le fianakaviana tsy mifanaraka mikorokorontana mifandrafo nefa tsy afaka ny tsy ho printempo ianareo fa miady nareo amin'izao fotoana zao miady lova nefa samy mbola velona ny resireny miady fananana tsy mifanaraka tsy mifampiditra ao an-trano nefa printempo misy ny etsika ataon'Andriamanitra amin'ny asabotsy ho avy izao izay natokanay indrindra anafahanan'ireo olona fianakaviana orinasy fidiram-bola fandraharahana izay nipitehany olona tamin'ny alalan'ny famisaviana ny ataonao tompoko dia ny amaly ny antson'Andriamanitra hitondra ny etaetanao amin'io fotoana io fa izay kosa anao ny asa nanirahan'Andriamanitra anay alohan'izany rehetra zany amaky tenin'Andriamanitra tsika ato amin'ny bokin'ny Salamo fahafito amin'ny 30 dia ny andininy 12 ka hatramin'ny 15 toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy
Ny ratsy fanahy manao hevidratsy amelezana ny marina ka mihidy vazana aminy. Ny tompo miome azy satria hitany fa ho tonga ny androny. Ny ratsy fanahy nampitsoaka ny sabany ka nanenjana ny tsipikany mba hampikarapoka ny ory sy ny malahelo ary amono ny mahitsy lalana. Ny sabany hitsatoka amin'ny fony any ary ny tsipikany ho tapatapaka. Amin'ny fiainana io Baiboly ny efa milaza an'izany sady fa dia misy ny atao hoe olona ratsy fanahy. Nandray azitsika dia tena mahateny mihitsy indraindray, milobava mihitsy indraindray hoe ratsy fanahy iny olona iny. Tena misy tokoa ny olona ratsy fanahy amin'ny fiainana. Misy karazany telo ireo olona ratsy fanahy ho resako eto fa ny anankiray ny tena ho tsindriako lalina androany. Ao ny ratsy fanahy manan-karena dia manao tsinitsinina ny ory sy ny mantra, manao tsinitsinina ny malahelo satria manam-bola, manam-boninahitra, manana fahefana, manana ny voninahiny, manana ny maizy azy ambony, dia manao tsindry azo lena, mampiasa ny volany amotehany ny madinika, ny mahantra, ny tsy malala olona, ny tsy manana bokitra, ny tsy manam-pahaizana, ny fianakaviana azo lazaina fa ambanimbany saranga dia potehany amin'ny alalany volany. Ohatra, misy tany tiany alaina nefa manana ny tompony. Hozy izy hoe raha nanganana trano ty avitako 3 étages ary mbola azoko asiana garage eto, azoko asiana orinasa eto. Nen'olona nefa le tany efa lovany olona avy any amin'ny dadany dalabe avy any, dia tonga izy miaraka amin'ny volany manome an'izany amin'izay olona tokony omena azy any. Mety tompo tsara tsy marina ny omeny an'iny, mpiazana fitsarana tsy marina, mety zany no omeny an'iny mba azony an'le tany fotsiny, dia azon'izay tany izay noho ny fananany vola, navitany atony tantaratasy tsy marina, sonia tsy marina, cachet tsy marina, miaraka amina vavolombelona mpandainga, dia le tompony tato nananana ny fahamarinana aza, nananana ato tantaratasy ihany koa aza, fa ny marina mitavozavoza tsy maharesany lainga tsara lahatra. Hoy izay fomba fiteny malagasy izay. Zay no entiny maka tany manerana ny tanàna, manerana ny firenena. Zay ny atao hoe ratsy fanahy, tsy mifady trovana, manao tsindry azo lena, manao tsinitsinina ny ory sy ny malahelo. Ny Baiboly dia milaza eto amin'ny andininy fa 4 fa Salamo 37:14 raha taratara kely ianao tsy nahazo ny verset teo. Ny ratsy fanahy nampitsoaka ny sabany ka nanenjana ny tsipikany mba hampikarapoka ny ory sy ny malahelo. Voatratra ny olona io dia ny karapoka satria ory sy malahelo nampiasainy ny sabany sy ny tsipikany, ny vola ananany sy ny fahalalana olona ananany. Baiboly anefa dia milaza fa ny sabany ozy hitsatoka amin'ny fony any ary ny tsipikany ho tapatapaka. Misy fetrany ihany ny fahombiazany olona io, misy fetrany ihany ny fahafahany manao an'izany fa ho avy ny fotoana tsy maintsy hitsatoka amin'ny fony any ozy izy ny sabany ary ny tsipikany ho tapatapaka. Isy fotoana zany io olona io na eo aza ny fahefany sy ny volany sy ny zavatra ananany rehetra mba entina hanapotehana ny madinika, fa ho avy ny fotoana na ny malagasy aza malala fa misy ny atao hoe tody. Ny tody tsy misy fa ny atao no miverina. Fa ny Baiboly kosa eto manambara fa ho avy ny fotoana hitsatoka amin'ny fony any io sabatra ampiasainy ao. Misy fotoana tsy maintsy hitsangana Andriamanitra hamaly azy amin'izay, satria ireo olona malahelo ireo ndraindray na tsy mivavaka azy izy ireo nisy mpanao izy ireo,
na tsy malala n'Andriamanitra azy izy ireny, na mbola tsy nanompo an' Jesosy azy izy ireny, misy mpanao izy ireny. Lay Andriamanitra ao ambony eo nanao azy, voariny ireny, asany tanany ireny. Ary Baiboly zay milaza ny boky Noabolana, izay miomeny malahelo izy dia manala baraka ny mpanao azy. Raha iomezanao ny olona malahelo, dia lay olona nanao azy no alainao baraka, satria izy nanao an'io olona io, na dia malahelo azy io. Amin'ny fotoana iomezanao io, dia lay mpanao azy no alainao baraka. Ndikan'izany, na dia tsy mbola manana n'Andriamanitra aza ny olona anankiray, ka nitsinitsiny avinao, no potehanao, no ravanao ny fiainany, satria tsisy mpamonjy izy, tsisy fianakaviana ianteherana izy, tsisy vola mba andranay sy antenainy izy, fa nravahanao ny fiainany, no potehanao ny fiainany. Baiboly dia milaza fa tsy maintsy ho avy ny fotoana hitsangana Andriamanitra manomboka amaly. Eka mila mitandrina ny olona amin'io resaka aratsipana io, na dia azahoana arena azy, na dia azahoana voninahitra azy, na azahoana fananana be dia be azy, azahoana terrain firy, hectare, azahoana miliara maro. Fa ho avy ny fotoana fototra aminao le izy, ary misy olona mijery amin'izao fotoana izao, ny tanàna ny ray manontolo amin'izao fotoana izao dia ao anatina faharavana, fampitehana, misy versaina ny sasany ao, misy tafita amin'ny fianarana ihany, fa tsy manana asa, mivezivezy mitady asa, miaraka amina diplôme mameno chemise dossier. Inona ny antony? Tadrana ozina vokatry ny aratsipana nataon'ireo ray aman-dreny tany aloha tany. Ny ray aman-dreny tany aloha tany nanao azy, enao tsy naninona ty aoriana ty no mijinja ny vokatry ireo aratsipana ny ainan'ireo ray aman-dreny. Satria ny Baiboly dia milaza hoe Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra, dia Jehovah saro-piaro mamaly mieloka ny ray amin'ny zanaka. Ny ray ny nanao azy amin'ny zanaka izy mivaly, sy ny zafiafy hatramin'ny zafin-dohalika, mivaly aty amin'ny taranaka ny aratsipana nataon'ilay olona. Ka raha ao anatin'ilay aratsipana ianao amin'izao fotoana izao, ny aratsipananao no azahoanao fiara, ny aratsipananao no mahatonga anao mahazo terrain, parcelle be dia be, ny aratsipananao no mahatonga anao mitombo arena. Dia maro ny olona orsy malahelo, potika, ravo, migadra, lasa mahantra noho ny amin'izay etsika nataonao zay. Mbola tianao Jesosy, tsy tonga eto hananatra anao, fa izy mo hananatra anao, fa tonga eto ilaza ny zavatra hitako ao anatin'ny Baiboly izay marina mandrakizay. Ka fotoana izao mbola tokony hibebahanao. Mety efa manomboka matsapy ianao hoe misy fiantraikany aminareo mianakavy lay aratsipana naseho anao. Manomboka mahatsapy ianao, fa manomboka mivaly aminao, mivaly amin'ny vadinao, mivaly amin'ny lahy matoanao, amin'ny vavy matoanao, ao amin'ny taranaka, ao amin'ny zafinao, hatrany amin'ny zafin-dohalika ao. Ka ohatrany misy klema tsy mety afaka ao amin'ny taranaka ao, misy klema mitovitovy ao, misy takaitra mitovitovy ao, misy aretina mitovitovy ao, misy panina mitovitovy ao. No ny aratsipananao ary manomboka tsikaritra ao zay, manomboka manameloka anao ny eritreritra ao, manomboka manana ny atao hoe ozy ny fiteny mazengazy hoe tribunaly andoha, manomboka misy an'izany ao anatinao ao, manomboka tonga saina ny hoe nataoka any na tonga nyty miantso anao Andriamanitra androany. Fa mila fibebahana izy io, mila fanavozana fiainana izy io, mila fanantonana n'Andriamanitra, ary miaiky eo anatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra za dia ratsy fanahy, namotika fiainan'olona maro tamin'ny volako sy ny arenako, tamin'ny gradoko, tamin'ny toeram-boninahitra nisy ankehitriny manomboka mijinja ny vokany manomboka manefa nitosako ny amin'izany zavatra zany tsy ho tantoka raha zao anao azo ny taranako, fa mifona sy mibebaka aminao ankehitriny mila famonjena sy fanafahana. Raisinao Jesosy ao anatinao ary mila vavaka fanafahana, fanongotana oziny, satria niaratsipana naseho anao dia napiditra ozina taminareo mianakavy, ary ao anatin'ny oziny fianakaviana io amin'izao. Sainy mahatonga taranaka ny ankehitriny izy ohatrany tsotsotro zany, ohatrany tsy maninona tsy maninona, fa hiarana karazana laginina maro samihafa izy amin'ny fiainany. Eny fa na dia efa tonga any an-dafy aza manaraka azy ny laginina, na manana orinasa aza manaraka azy ny laginina, midona amina problème tsy haivahana. Ny antony dia tsotra, tsy noho ny nataonao, fa reo ray aman-drenao ratsy fanahy tao aloha tao
zay no natonga an'izay dia mivaly aty amin'ny taranaka ilay izy. Na ny malagasy malala fa ny soa atao levena mbola ny ratsy atao loza miantony. Zay ny ratsy fanahy anankiray. Misy indray ny ratsy fanahy faharoa dia ratsy fanahy amina resaka famosaviana olona, fialonana olona, tsy mahatanty fiainan'olona manjary. Mety ataontsika hoe nisy mpifankatia, tena nifankatia tsara nareo, nikasa hifanambady nareo, tsy fantatro hoe inona ny tsy nampifanaraka nareo tao dia nisaraky nareo. Tsy mbola nivady fa nikasa hifanambady. Rehefa nisaraky nareo dia le rangahy izay nikasa hifanambady taminao, hitanao fampisakambona amin'olona, renao fa ikasa hisoram-panambadiana mihitsy, ary renao ihany koa fa vita mariage. Eo amin'izay tsy fahazakana ny manomboka. Inona amin'izay natao? Mitady olona mahay, ody, ampisaraka an'ireo, na ahatonga an'ireo tsy hiteraka, na ahatonga ny tokantranon'ireo tsy vanimbaniny, ikorontana, ahantra, tsy ho tafita, satria tsy zakany masonao ny ahita ny fiainan'ireo anjary, ary tsy zakany sofinao ny andre, fa milamina ny fiainan'ireo any. Ary zay no mahatonga n'le famosaviana. Manantona olona anankiray milaza famay zavatra, mitantara hoe misy olona ria niaraka tamiko izy teo nefa tsy lasa vadiko. Aleo samy tsy manane. Ahoana amin'izay ny anaovana azy ozy le mpanao ody? Atao lasa dalasa, atao maty, sa atao mahantra, sa atao mikorontana ny tokantranony, sa atao tsy mety mananjanaka. Tsy vitsy ny olona tratranaka ohatr' zany miona aminay amin'ny birao. Olona tsy mety tafarina amina fiainana satria tratra ny ara-tsipana ny sasany. Tsy mety tafavoaka amin'ny fiainana satria nisy namotika tao, nisy nanimba tao, nisy namosavy tao, ary na inona ezaka ataona olona anankiray, na fianakaviana anankiray, na tokantrano, rehefa mosavy ny nahazo azy, erina maizina ny mosavy, tompoko, tsy misy ninina maresy aiziny ankoatra ny mazavy. Ny aizina sy ny aiziny baolina tsy miady zany raha iady. Hitanao any amin'ny roa maraina na any amin'ny roa sasany maraina any, maraina io no tena maizina ny andro, ary tsy misy fomba hialany io aiziny io raha tsy ny masoandro no miposaka. Tsy possible hiala ny aiziny raha tsy miposaka ny masoandro. Ary rehefa manomboka milendika ny masoandro, tsy maintsy tonga ny aiziny. Ny dikan'izany ry havana, rehefa mosavy ny nahazo anao, heriny maizina ny anarany reny. Reny ny atao heriny maizina. Rehefa mosavy ny nahazo ny olona anankiray, na hoaiza ianao, na hoaiza eto ambonin'ny tany, na inona ataonao, raha mbola aizina no entinao manala an'ireo, vao maika me maizina ianao. Satria maizina mbola nampiana ho aizina, me maizina ny fiainanao. Raha tratra ny mosavy ianao, ka mbola olona indray natononao hoe tratrana zavatra ohatran'izao ka mba vonjeo, dia iny ianao manatitra vola kely any hanamasinana ny odiny olona, dia namonjy ianao izy, milaza aminao raha tokantrano tratrana famosaviana no andehananao any, possible ilamina io tokantrano io, fa ary amin'ny fahasalamanao indray ampidirana aiziny. Zany hoe raha ohatra ka tratrana herina maizina ianao, mosavy izany, ninina antondianao tany? Raha tokantrano ohatra ny problème, azo ny vahana ny tokantrano, fa any amin'ny fidiram-bolanao indray ny potehany, satria tsy anome hazavananao mihitsy ny aiziny. Tsy misy hazavana azo ny aizina omenanao zany, na hoaiza ianao. Ary mpanompo sampy anankiray,
pitaiza olona anankiray mpimasy anankiray no efa nijory vavolombelona rehefa niova fo izy ka nanolotra ny fiainana an Jesosy pasteur izy amin'izao fotoana zao za zao izy dia pitaiza olona raha manana olana amin'ny tokantrano ny olona tonga eo aminay ozy izy ka mikorontana ny tokantrano ka mitady tokantrano milamina izy azo na ikarakaraina tsara zany ataonao izay mpilamina ny tokantrano ozy izy fa ao amin'ny fidiram-bola indray ny bloqué anay dia hitany tsara fa niova ny tokantrano rehefa avy taty aminay izy fa any amin'ny fidiram-bolany any ny bloqué fa sainay manatitra fotsiny izy na labiera anankiroa na anankitelo miaraka amin'ny vola 7 arivo na 7 alina na 7 hetsy na omby arakaraky ny zavatra ho tsaboina sy ho karakarainy dia hitan'izy izy fa lamina le tokantrano fa atsy amin'ny fidiram-bola indray ny bloqué to tsy nandeha tsara ny business ny totongana ny fidiram-bola dia tsy maintsy miverina manantona anay izy satria hitany fa na omby ny zavatra nataonay dia tonga izy manantona anay isaotra sady manome fanajana no mitantara hoe ry dadarabe tsy haiko izay fiantsoana ho azy ihany nazovy hoe lamina le tokantrano tena nety le izy fa ato amin'ny fidiram-bola ato indray no misy olana amin'izao dia manomboka eo izy lasa taizanay io ny olony ninona zava-misy amin'ny fiainany dia zay nitsarony voalohany mandeha mitsabo mandeha mitaiza sokafana ray ny fidiram-bolany fa ho asiana indray ato any amin'ny fahasalamany any izy zany hoe raha aizina ny andehananao azo ny vahana ny olany fa solony zavakafo mba hatonga anao tsy maintsy ho taizana ka telaza aminao raha mosavy ny nazo anao korontana ny tokantranonareo amin'izao tratrana mosavy satria nisy ny alina tsy maintsy ny mazava no ilainao zay vao afaka ao anatin'izany ianao tsy iza ny mazava fa hoy Jesosy Kristy izao no fahazavany zao tontolo zao ilay ny teny tamin'ny voalohany amin'ny Genesis toko voalohany any amin'ny andininy voalohany sy ny faharoany laza hoe misy mazava io Andriamanitra ny fahazavana io Jesosy Kristy io no manafaka anao amin'ny aiziny io no manafaka anao ao anatina herina mosavy Genesis toko voalohany andininy fahatelo any Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava mety aretina io mahazo anao io fivotosana kibo na asma na kista na fibrome fa mosavy no nahatonga an'le izy sempotsempotry ianao amin'izao fotoana zao tsy mety aminao raha tsy mampiasa an'ireny ventoline reny no ampiasainao isaky ny mihetsika satria tratra ny asma ianao tsy mahazo aina ianao rehefa mosavy no nahatonga an'io aretiny io tsotra mila fahazavana ianao Jesosy Kristy ary zany indrindra no anasana ianao amin'ity fotoana amin'ny asabotsy ho avy izao ity etsy amin'ny gymnase couvert iarahanao amin'ny pasteur Isidore Andrianirina sy ny fiangonana fanainy voninahitra fotoana lehibe izay amonjen'Andriamanitra antsika voalohany indrindra iverenantsika ao amin'ny Jesosy ilay fototra lay Andriamanitra lay maizy atsika dia Jesosy Kristy lay maty teo amin'ny hazo fijaliana lay famonjenantsika iverina aminy isika izy ny mampety ny fiainana izy ny mampahazo ainatsika raha tsy mbola ao amin'ny Jesosy tsika tsy mbola tonga ao amintsika zany famonjen'Andriamanitra zany io ny fotoana iverenantsika amin'ny Jesosy iverenanao amin'ny Jesosy raha mbola tsy manana azy ianao ary amin'izany dia izy nivavaka falafana lehibe arahana herin'Andriamanitra mahery vaika iarahanao ny pasteur na evangeliste ny mpiandry ao amin'ny fiangonana fanainy voninahitra tsy haiko hoe inona ny zavatra mahazo anao amin'izao fotoana izao tsy haiko hoe manahoana ny kahanao tsy haiko hoe ianao ve ilay tratrana korontana tokantrano noho ny mosavy ianao ve le nozonina rafozana zay koa le ara-tsim-panahy anankiray zay idirantsika amin'ny manaraka nanozina izy satria halana ianao tsy tiano zanaka tsy tiano vinantony tsy tiano vadany zanany nozonina ianao ary ozina nentiny vadinao niala ny tranony ray aman-dreniny rehefa nanambady ianao ao anatina ozina ny fiainanareo mianakavy amin'izao ao anatina ozina ny terahanao ny zanakao ao anatin'ny ozina no amelomanao ny vady aman-janakao satria nisy nanozina ianao nozonina ray aman-dreniny
raha mbola nikibo no niteraka anao, raha mbola nilamosiko ny baby anao, raha mbola nono tamin'ity nonoko ty anao, tsy tafavoaka zany ianao, raha mbola zanaka ihany ianao, raha mbola ino ny vadinao. Misy tokantrano ankehitriny miainao anatina oziny, ary tsy mpanahy daholo no mahatonga an'izany nisy ratsy fanahy taminao. Ka amin'ny asabotsy zao manasa antsika aho tratrana famisaviny, manasa antsika aho orsy malahelo ny mpiteny olona ny ravany olona tamin'ny alalan'ny fanararotana ny fiainanao. Manasa antsika izay niaina tamina ara-tsy-panahy, nandetika fiainan'olona, namotika fiainan'olona, nanrava fiainan'olona no ny amin'ny volana ananao, no ny amin'ny bokotra anananao, no ny amin'ny voninahitra anananao, no ny tsindry azy lena nananao satria manana fahefana ianao. Fotoana zao amonjena antsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any a Nazareta. Mety tsy voatonona teto ny kahanao fa tsapanao mihitsy hoe raha zao kahako zao zany araka zany toritenin'ny paster zany, zany fampianaran'ny paster zany dia tena voakasika zany zavatra zany tongava fa famonjena ho anao eo. Raha antsika amin'izao fotoana zao fizorana vavolombelona ny madama anankiray antsoina hoe Nadia, rehefa natany amin'ny dokotera izy dia nahitana cancer atao amin'ny tranonjanany. Rehefa nanantona dokotera anankiray indray izy dia nahitana ihany koa tao ambadiky ny fitarafana fa nisy kista tao amin'ny ovaire droite. Natao ny fitsaboana maro samihafa fa izao tsy mbola nahitana fiovana. Zany no natonga azy namaly ny antson'Andriamanitra tonga tao amin'ny fivoriam-bavaka, tao amin'ny fanain'ny voninahitra, tao anatin'ny fotoam-bavaka, nangetaeta lalina izy nitady an'Andriamanitra no kasihiny Jesosy izy. Dia nandeha tany amin'ny toilette, nisy zavatra ohatry ny atikely nivoaka tany amin'ny faritra ambany tany, nanomboka teo nitsahatra ny fanentenana tao amin'ny kibony sitran'izy tetỳ aoriana tatỳ dia lasa mpanompon'Andriamanitra izy. Voninahitra ho an'i Jesosy. Tao rahantsika vetivety zany. Fanahy voninahitra. Manambahiny moa ny fandaharantsika androany Sœur Nadia izay nanehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny voninahiny tao anatin'ny fotoana anankiray izay nisy ny fanatrian'Andriamanitra. Dia miarabanao Sœur Nadia. Miarabanao Pasteur Zozia, miarabanao Sœur Nirina. Tonga eto moa ianao mazava ho azy manam-baovao ary hitondra fijoroana vavolombelona ihany koa ny amin'ny zava-mahagaga izay nataon'Andriamanitra taminao, satria nisy fotoana ianao tsy salama ary rehefa nitarafina tany amin'ny mpitsabo rehefa nataony écho dia nisy valiny hoe kiste ovaire droite dia araka ny zavatra nitantarainao dia niova mpitsabo hafa indray ianao dia hita tao amin'ny valile analizy natao fa cancer any amin'ny tranonjaza no nahazo anao zany. Dia afaka zavazavainao amin'ny mpanaraka ny fandaharana ny zava-mahagaga nataony tompo taminao zany. Voninahitra an'Andriamanitra ijoroako eto amin'ny radio sy télévision M3 fa za zany narara anatin'ny roa taona dia namonjy mpitsabo. Dia tamin'ny voalohany mpitsabo anankiray ny teny hoe kiste ovaire droite, dia nanao traitement zany dia mbola tsisy fivoany le retina. Dia namonjy mpitsabo anankiray koa dia hoe cancer amin'ny tranonjanaka. Zany hoe Sœur Nadia tsy afa-po ianao tamin'ilay fitsaboan'ilay dokotera anankiray zany. Zay indrindra tsy afa-po tamin'ny anankiray satria tsy dia nisy fivoany zany le retina. Dia nandeha namonjy mpitsabo anankiray dia hoe cancer amin'ny tranonjanaka zany, natao échographie zany le izy. Dia natao indray koa le fitsaboana efa mbola tsisy valiny. Dia tapa-kevitra hoe misy antson'ny tompo angamba ato amiko. Dia nandeha namonjy naheno fandarana tamin'ny radio tamin'ny fanahy voninahitra satria misy olona hitako nijoro vavolombelona. Dia sao dia mbo anisan'izany tsy diso antsara amin'izany fanasitrahana zany za dia leo aloha za handeha. Dia nandeha tamin'ny fanahy voninahitra, vao indray mandeha nitsofoko atao dia tamin'izay Pasteur Zozia nitondra fotoana dia nisy fanaovana délivrance atao. Vao indray mandeha natao délivrance nahita fanasitrahana teo ny eo ny zavatra nivoaka tao anatiko zany ohatran'ny atikena, ohatran'ny angezan'ny fielatahana le izy. Dia efa mivoaka tamiko mongony iny dia nijana zany le manaintaina tamiko satria manaintaina be zavatra io aretina io. Dia namonjy toilette tamin'izay dia nideran'ny tompo za tsy niteny satria za vahiny tamin'le fiangonana fa noho ny hafaliam-poko zany dia hoe sitrana
dia mandraky ty androany dia nitafanasitrahana ary nangetaeta tsy nijanona tao amin'ny fiangonana nataoko fahasoavana fa hatramin'izao dia natao batisa tao mihitsy hatramin'izao. Halleluia. Dia hoanao serana diana aritra firina teo izay aretina izay teo aminao? Ny aretina io fa roa taona mahery mihitsiny fa mitaraina azo ny fotoana raigla zany andro dia misy any amin'ny ray volana dia manaintaina isan'andro aretina io paster. Tena tsy mahazo aina mihitsy any na sakafo aniko tsy miditra. Maharary lava foana miatra zavatra mangotsoka lava zany za Tao anatin'ny roa taona mahery. Eto hoe sœur Nadia ohatra ny somary ametraka fanontaniana kely anao azafady. Le sabotsy voalohany nahatongavanao io mihitsy zany nanaovan'ny tompo an'ilay zava-mahagaga taminao. Tamin'ny sabotsy voalohany nidirako tao mihitsiny nanaovan'ny tompo zava-mahagaga tamiko, nanaovan'ny fanasitrahana tamiko. Dia mba tiako sœur Nadia hoe satria arak'ilay fanentanana izay nentinay sy ny mpanompon'Andriamanitra teo dia ohatra ny ahoana ny toe-po nanananao, ohatra ny ahoana ny fomba etaeta zany hoe hitadiavanao an'Andriamanitra fony ianao vao nahenao an'ilay fanasana tao amin'ny radio. Ny etaetam-poko zany satria nandeha nitory-teny tena ny fantoko ary tsy ampitaiko hoe olombelona ty miresaka amiko ty fa ataoko hoe satria izy mpanompon'Andriamanitra mitondra ny hafatra an'Andriamanitra dia lazaiko hoe Andriamanitra mihitsy za miteny zany. Dia iny zany nyfatokoako mafy hoe fa niresaka Andriamanitra amiko. Za tsy considéreko hoe olona miresaka amiko fa ataoko hoe Andriamanitra mihitsy. Dia iny nazahoako voka-tsony le izy satria ninoko zany le finoana le nananako tao dia nampitomboako ary niveriko hoe Jesosy Kristy ty miresaka ty fa tsy paster Josia. Jesosy Kristy koa manao délivrance an'ity fanasitrahana ka ty fa tsy paster Josia. Dia iny nifantoka tao an-tsaiko dia nahita n'ilay fanasitranana. Fanany voninahitra. Eny ary zay ny amin'iny fijoroana vavolombelona iny manasa antsika mpivady ao anatin'ny tokantrano. Inandray manko rehefa fivavahana ohatra izao dia oza ranga hoe ndana mba manantona an'io pastera io, ndana mba ianao mandeha any fa za ndeha hitady vola, hitanao moa fa ny fotoanako teritery, zany ny ataonao ramose. Aza atao an'izany fa nareo vady mihitsy no manatonana Andriamanitra fa ao anatin'ny baiboly tsy niteny Andriamanitra hoe ny vehivavy no mandeha mitady an'Andriamanitra fa ny lehilahy mandeha mitady vola. Tsisy an'izany ao fa isika rehetra dia mila manana an'Andriamanitra. Nareo vady akatony ny trano tongava mandeha mivavaka. Ianao mpianatra amin'ny fotoana io, sabotsy maraina mety tsy mianatra ianao, andao andeha hivavaka, andao hamompo an'Andriamanitra, andao anatona. Misy amintsika mpianatra amin'izao fotoana izao anie tsy mianatra, anie blanche noho ny tsy fisina tratrany mosavy ny ray aman-dreninao dia lasa tsy nanana vola nampianarana anao. Ianao tia mianatra nefa nijanona nianatra satria potika ny fiainanareo. Tongava hitady an'Andriamanitra ianao mpivarotra mba miareta kely aloha sabotsy maraina ihany andeha hanompo an'Andriamanitra satria tsapanao hoe tratrany mosavy sy miara-tsimpanany olona ny tsenanao mampidiboly ianao fa tsy hitanao aiza ihany le izy afaka mandeha mivavaka ianao ny sabotsy maraina ariva mamelatra tsenanay ianao mandeha mivarotra. Ianao tsy miteraka, ianao manana zanaka fa tsy minono aminao ny zanakao satria tratra ny famosaviana nononao, mijaly le zaza tsy mety minono amin'ny reniny. Zany foana ny nahazo anao hatramin'izay tongava fa amonjy ianao Jesosy. Ny alahady kosa toy ny mahazatra hôtel Le Bonheur an-tany masaja ao akaikin'ny Esige, eo akaikin'ny Vima, eo akaikin'ny Villa Beffleur. Rehefa hitanao Esige misy plaque mangamanga misy soratra Esige zay eo lalana mankany Tsararano iny raha avy eo amin'ny bazary an-tany masaja ianao dia miditra amin'ny lalana mankany Tsararano. Dia jerenao le plaque Esige mangamanga zay dia ampitan'iny misy lalana mitsofoka kely mankany amin'ny Esige eo akaikin'io ny hôtel Le Bonheur an-tany masaja. Amin'ny valo maraina rehefa alahady misy ny toriteny amin'ny teny anglisy izay adika malalaka amin'ny teny gasy misy hatrany ny fampianarana sy mivavaka fanafahana. Zay ny fotoana ny arahako taminao teto androany hivavaka isika. Raha eo mankasitraka indrina amin'ny anaran'i Jesosy ho anao rery ny voninahitra fanazava tamin'ny olona ny teninao sy ny hafatrao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rapitso maraina zoma mandray olona ny tenako pasteur Isidore Andrianirina manomboka amin'ny valo raha tsy sasany maraina tapany maraina manontolany mandray olona. Toerana
lalany bus ligne 3 ligne 5 le miakatra mankany andro vahiny rehefa tonga eo amin'ny petit séminaire ianao raha mandeha bus de hoe misy miala amin'ny séminaire de miampita fotsiny ianao de mahita trano étage rose fa vady miloko maintso fotsy misy sonnerie eo tsy ndreo iny fa tsy be ianao de misy mampandroso anao de alahatra araky ny fandaminana mandray anao mpitiavana tain'Andriamanitra fa ny asabotsy kosa amin'ny fito sasany maraina manomboka ny fitirana voalohany raha tsy tratranao ny amin'ny fito sasany amin'ny valo sasany ianao tonga tsy mola bedy tongava miaraka amin'ny etaetanao gymnase couvert fa tsy maison de la culture tain'Andriamanitra veloma tompoko fanany voninahitra